aoka iara-mivavaka isika rehetra ry Jesosy Tompo misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay fa lehibe dia lehibe ny fitiavanao anay sy takatry ny saina ny fanomezana atolotrao sy zarainao aminay. Misaotra anao zahay no ity androny ity hanokafanay ny fotoam-pahakalazana anao Andriamanitra amin'izay nanomezanao anay ny lova sarobidi ny reformasio efa 500 taona lasa fa tsy mety le filaza. Misaotra anao zahay no nanomezanao anay izao taona 510 ho an'ny fiangonana Luteranina Malagasy izao, ary teto n'ity toerana ity no nandraisanay izany anarana sarobidy izany sy azaonay miasa amin'ny anaranao ho voninahitrao ampanosoana ny fanjakanao. Misaotra anao zahay fa tanterahina eto masom-bahoaka amin'ity efelema trinité masina ity ny fivoriana 730 an'ny KMSL, ary dia hanapaka sy anjaka feno amin'izay mahandriamanitra anao ianao amin'izany. Misaotra anao zahay fa anio no hanokafanay na hanokananay ny Lutheran Institute of Management and Entrepreneurship, sekoly ambony anankiray amin'ireo ananan'ny fiangonana Luteranina Malagasy. Ianao no ampitombo izany sy ampivelatra n'izany, ary anananay ireo sekoly ambony maro hafa koa hanatevenana izay efa misy rahateo. Misaotra anao zahay fa amin'ny teny ity no amoahanay ireo mpianatra nianatra teto amin'ity limma ity ka hotolorana ny maro-pahaizana ambony anio. Misaotra anao zahay ny amin'ny teninao izay velominao anatinay sy ampaharetinao anatinay, fa izany no miantoka ny fahaveloman'ny finoanay. Ary misaotra anao rehefa nay masonao mihazona anay amin'izany finoana marina izany, lazay ny teninao fa tsy misy izay tarihy ny fanahy ny tenin'Andriamanitra ka ilaza fa voaozona Jesosy. Amin'izany no hitarihanao anay hilaza sy hiankohoka fa Jesosy no Tompo. Amin'izany no hitarihanao anay hanome voninahitra anao amin'ny fisainanay, amin'ny fiteninay, amin'ny asanay isanandro. Tsara, mahafinaritra anay ny mivelona miaraka aminao Jesosy. Arovy izahay sy ho azo ny fakapanahy, ho tratry ny fiamorana, sanatria hiala fa aritra amin'izany mandra-pahatonganao eny amin'ny rano lanitra. Misaotra anao izay no ny asanao tsy takatry ny saina, ry fanahy masin'Andriamanitra velonao. Amen. Faly miarahaba antsika rehetra ry havana, ny fianakaviam-ben'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara, ny mpiara-miasa rehetra eo anivon'ny FFPM, ary ianareo ray aman-dreny ajaina rehetra sy ny kristianina tsy fiditsy havana manerana ny sahan'ny fiangonana Luteranina Malagasy. Vory-lanina eto isika miaraka amin'ny fitondram-panjakana Malagasy sy ireo havantsika mpiara-miasa rehetra manerana izao tontolo izao, manatrika ity fotoan-jobily lehibe ity. Miavaka
ny fotoanatsika anio hatramin'ny alahady iainatsika izany fanokafana ny fotoan-jobily izany. Efa nandalo tamintsika ny fahazato taona ny FLM, efa nakalazaitsika mifanesy zany tamin'ny fotoana mifandimby, raha tsy laza afatsy ny fahatelopolo amby zato taona, ny fahaefapolo amby zato taona, ary amin'izao anatrehantsika ny fahadimapolo amby zato taona izao. Manana ny teny faneva izay mitondra azy ny jobily fahadimanjato taona na reformation, iombonatsika amin'ny fianakaviam-ben'ny fiangonana loteranina manerana izao tontolo izao, izay vao avy nankalaza izany jobily lehibe zany niaraka tany Windhoek Namibia tamin'ny alahady 14 Mey lasa teo, mitondra ny teny faneva hoe no afahana tamin'ny alalan'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ahitantsika zany ny Romanina 7:4 sy ny Galatianina 5:1. Fa sandratsika avy ny faneva noraisin'ny fiangonana loteranina malagasy amin'izao fanamariana ny 510 taona ny asana sy teto Madagasikara ihany fa manerana izao tontolo izao. Ny Romanina 8:7 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ny marina amin'ny finoana novelona. Mampatsiaro antsika zany ny Galatianina 5:1-2:10b, ny marina amin'ny finoana novelona. Fa araky ny fandaharana navoaka ny komitiny jobily amin'ity marain'ity izay fotoam-panokafana dia ny epistily ho an'ny Hebreo 10:9-30 no misy ny anjara poroteny ho antsika. Hebreo 10:9-30 fa ovakitsika eo am-pitsanganana ny Hebreo 10:5-13 ka hatramin'ny 10:7-30. Hebreo 10:5-13 ka hatramin'ny 10:7-30. Amaky zany ampanajana isika amin'ny anaran'i Jesosy eo am-pitsanganana. Koa aza manary ny fahasahinareo zay misy valiny lehibe, fa tokony hanana faharetany ianareo mba azonareo zay lazainy teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Fa rehefa afaka kelikely dia ho tonga lay ho avy fa tsy hita rejetra, ary ny oloko marina dia ho velo ny finoana, ary ny oloko marina dia ho velo ny finoana. Fa raha miemitra izy dia tsy sitraky ny fanahaka, fa isika tsy mba namany izay miemitra ho amin'ny fahaverezana, fa namany izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Dia iray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny oloko marina dia ho velon'ny finoana. Ao Antananarivo ao misy lay radio antsoina hoe Antsiva, manana ny fandaharany antsoina hoe ny marina.
fa izay resahany dia fahamarinana politika, fahamarinana ara-tsosialy, fahamarinana ara-piarahamonina. Mihoatra noho izany ny marina lazain'ny Habakoka izay nandraisana izao tenin'Andriamanitra izao amin'ny toko 2:9-7. Fa raha mitodika ny Habakoka toko 2:9-7 isika, ny marina dia ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Ary zany dia sahivin'ny mpanoratra ny epistily ho an'ny Hebreo amin'ny 9:30 tapany farany ka hoy izy hoe rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Amin'izany ny marina dia tsy fahamarinana ara-tsosialy, tsy fahamarinana ara-politika, tsy fahamarinana ara-toekarena, arak'izay resahany maro azy eo anivon'ny fiarahamonina. Fa ny marina dia fahamarinana ilazana ny hoe mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Na lazaina amin'ny fomba hafa koa hoe ny marina dia izay eken'Andriamanitra. Ny sahirana nandany fotoana, nandinika lalina, ny hevitra tsy tapaka, ny dikan'izany teo amin'ny fiainany Martin Luther. Ary nahita, nahafantatra mazava fa tsy misy na iza afaka mahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, afaka miseho eo anatrehan'Andriamanitra ka lazaina fa marina. Tsy misy na iza afaka manatrika an'Andriamanitra ka hahafaly an'Andriamanitra, na ny toetrany, na ny asany, endry rehetra maha izy azy, tsy misy na iray azy. Izany no nampisy dikany sy lanjany manokana ho an'ny Martin Luther sy ny Luteranina rehetra mamaky ny Salamo 1:10. Hampiariary sy hampahazava fa tsy misy afa-tsy Andriamanitra no marina, ka ny mpanota dia manatona ny bebaka. Ny mpanoratra ny Hebreo rehefa milaza hoe ny oloko marina dia ho velon'ny finoana, dia tsy milaza ny fahamarinana ara-tsosialy, tsy milaza ny fahamarinan'Andriamanitra ho azy amin'izao fotsiny, fa milaza ny fahamarinan'Andriamanitra nomeny ny mpanota voavelahelika. Milaza ny fahamarinan'Andriamanitra atorony ho an'ny mpanota mipevaka. Rehefa mandinika ny tontolon'ny Hebreo, ary tsy laza fa tsy nandiny ny 5:30 ka hatramin'ny 7:30 novakitsika teo, dia mahita fa na dia izay nandray ny famelan-keloka aza, na dia izay tena tonga isan'ny kristianina marina tokoa aza, rehefa nolazoin'ny fotoana nandritra ny andro sy ny alina,
tsy 500 taona aza, tsy 50 taona aza, fa nandritra ny fotoana fohy ny andrasany ny fiavian'i Jesosy dia tratran'ny fiemorana, tratran'ny fangatsiapo, ary nisy tokoa izay niala tamin'ny finoana maro. Nisy tokoa izay miendaka teo amin'ny fiainana maha-kristianina azy, mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra, fa tsy naharitra ny fotoana teo am-piandrasana ny fiavian'ny tompony. Betsaka ireo solafaka na mangatsika na miemitra na miala ny voambolana ampiasain'ny epistily ho an'ny Hebreo, na dia ampiasaina aza ny teny malagasy hoe mihemitra, dia tsy ny fangatsiapo amin'ny finoana, tsy ny fiemorana amin'izany finoana izany araka izay ahalalantsika azy no ambarana, fa ny tena dikany dia hoe niala tamin'io marina io, niendaka tamin'io marina io. Amin'izay ahitana azy eo amin'ny fiainany andavanandro, ny ataontsika hoe mangatsika dia tonga tsy tonga, mihaino tsy mihaino ny tenin'Andriamanitra, mandray tsy mandray ny fanomezana avy amin'ny sakramenta masina. Ny hemitra lazaitsika amin'ny fiainana andavanandro, fa miharihary ireo faharatsia-pitondratena samy hafa, fa ny niendaka, ny niala, raha nylazain'ny Korintianina 4:12 dia manaiky sy milaza mazava fa Jesosy no tompony, ary izy tsy misy olona zay tarihiny fanahin'Andriamanitra ka ilaza hoe Jesosy no tompony. Fa rehefa tonga ny fiemorana, ilay lazain'ny Hebreo eto tsy ilay fangatsiapo fa ilay tena fialana. Rehefa tonga izany fialana izany, tsy miteny intsony hoe Jesosy no tompony, fa milaza indray hoe voaozona Jesosy. Hitantsika amin'izao fotoan'izao fa misy ireo miaradia amin'ny fiangonana kristianina mihazona ny fampianaram-pinoana marina ka mitana ny mariky ny hazo fijaliana ho zava-dehibe, tsy eo amin'ny altara-masina ihany fa eo amin'ny handriny sy ny tratrany koa famantarana fa mino an Jesosy Kristy zay voaomby tamin'ny hazo fijaliana izy. Fa etsintilany dia misy izay mitondra ny hazo fijaliana fa mampitsingoloka izany amin'izay anomezam-boninahitra amin'ny Jesosy, amin'izay ankofana amin'ny Jesosy ho tompo, amin'izay ankinana amin'ny feny, amin'izany misy ny famporosiana amin'izao epistily an'ny Hebreo zao, mba tsy hisy emitra na iza fa handroso amin'ny finoana marina. Fa amin'izay sy ny fiemorana ilanjana ny hazo fijaliana mitsingoloka, dia iariariana tokoa amin'ny fialana amin'ny marina dia Jesosy zany. Hoy ny tenin'Andriamanitra, ny oloko marina dia ho velo ny finoana. Sarobidy eo amin'ny fiainana mahafiangonana antsika hatramin'ny norenany fiangonana voalohany amin'izao andalovana fotoan-tsarotra lazain'ny epistily an'ny Hebreo zao, ny fananana ny finoana, ary io dia fanomezana
atolotra ilay mohamarin'Andriamanitra. Io dia fanomezana atolotra ho an'ilay tsy miala. Io dia fanomezana voatahiry ho an'izay tsy mangatsika, ho an'izay tsy miemotra. Niseho teo amin'ny tantaran'ny fiangonana ny taonjato maizy, endriky ny fangatsiapo, endriky ny fiamorana, ka na dia nitoetra fiangonana azy amin'ny fiangonana dia hita indrindra ny fandaozany ny hery sy ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra. Hita teo amin'ny tantaran'ny fiangonana ny taonjato maizy, ka ny fiangonana dia latsaka tamin'ny fomba n'izao tontolo izao. Izany no nanandrantana azy ny tenin'Andriamanitra manolotra ny finoana velona, manolotra ny finoana marina. Ary izany no nivelomana tamin'ny taonjato fahaenina ambin'ny folo. Fa izany no mbola amelomany Jesosy ny fiangonany koa amin'ny taonjato faha 120 amin'ny taona 2010. Ny marina amin'ny finoana no velona. Tiany Jesosy hitahiry ny finoana izay voatolotra, tsy hanary ny lofa sarobidy izay nomena hatrany amin'ny taonjato fahaenina ambin'ny folo isika. Tiany Jesosy hitahiry ny fahavelomana voatolotra antsika isika. Manana izany fahavelomana izany ao amin'ny Kristy Jesosy ilay tompontsika isika. Ary tsy tiany hanary izany, tsy tiany hiala izany. Ary amin'izao jobilo izao dia tiana hampahatsirovo sy anterina izany fahavelomana amin'ny finoana marina izany. Tsy halazo, tsy hofefika mamakivaky ny 50 taona na ny 500 taona, izany hery ny finoana mamelona antsika izany. Mety alaim-panahy tokoa isika ka mangatsiapondra indray satria tafitohina amin'ny tsiroa. Mety alaim-panahy tokoa isika ka ho tratry ny fiemorana noho izay fanatrehana olana isan-karazany ka tsy afaka manohy ny dia. Fa amin'ny teny io ty manao teny fampaherezana ny tenin'Andriamanitra ka milaza hoe ny marina amin'ny finoana no velona. Izay nanomezany Jesosy famelan-keloka ho anao, izay ilazany Jesosy anao ho marina, no tiany hitehirizana anao amin'ny finoana velona. Manaiky an' Jesosy ho tompo, tsy andany Jesosy lovina, tsy hiala amin'ity mpamony tokana ity. Na hoinona hasaroky ny lalana diavo, na manahoana havesaky ny olana ateny, na hoinona sakana eo aloha. Efa nanatika ny 50 taona lasa ny fiangonana Loterana Malagasy. Asainy Jesosy miatika ny 50 taona vaovao. Efa nanatika ny 500 taona ho an'ny reformasiona, asaina miatika ny 500 taona ho avy. Ny marina amin'ny finoana no velona. Tamin'ny finoana azo avela ho fefiky ny alavan'ny fotoana, azo avela ho rendiky ny amaron'ny olana, azo avela ho sempotra amin'ny zava-manahirana isan-karazany. Jesosy ilay fombo tamin'ny avy fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty, mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra ray, dia mampahery ny mino rehetra hitoerany sy haretany amin'ny finoana marina.
iombonatsika amin'ny fiangonana kristianina rehetra manerana izao tontolo izao. Iombonatsika amin'ny fiangonana luteranina manerana izao tontolo izao. Iombonatsika amin'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara ary amin'ny rahatsika amin'ny fiadanana amin'izay anomezana manokana izany tombon-dahana izany ho an'ny fiangonana luteranina malagasy. Ho feno ny fiadanana Andriamanitra tokoa ny fiainantsika tsirairay, ny fiainan'ny fiangonana manontolo. Voninahitra ny eo amin'Andriamanitra isanakafany masina izay azo hatramin'ny talindrindraka mandrakizay. Amen. Mitsangana karaisin'ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen.